tombady diampeny aliko tefisan ireto avy namelona ny tantara Priscilla Raiva Sofinaritra Andritina ary Onimana nandray feo sy nanatontosa Jady Somatsara andra raha tsika sheria zany afaliako tamin'ireny lesiko hitako mihitsy ny endrikeo fa tena mirana fona ka za nahatsapa mihitsy hoe faly any zany malalako zany sady tena be dia be mihitsy ny vola lantsika tamin'iny enjana aloha fandaniana ka tena mariny nefa na izany aza za koa aky tena tsapako hoe faly tena tsisy oatra zany zany tokoa ka hoe andro ray to azato ny antsika roa zany fa zao lesy eno efa nomboka narina sy anohitra an'ireny landreny tsika zao zay aloha dia mariny tena ezaka mihitsy tsika rotsy sady tsika samy miasa sady tsika roa nefa tokony hoe hanomana sy andraisana ny menaky ny antsika roa koa tsy mba tiandriva e zany elaty koa lesy mampomeka aiza koa fa ono lalo ny tila voalohany sa vavy raha ny tena fandriko efa elany naniry an'izany dia lahy kely ny tiako fa io raha nga fifaliana ho afoana zay tonga eo dia tiako daholo satria tsika roa la mifankaty be sa ahoana ke hita ho ako afaliana zay omen'Andriamanitra antsika eo nalahina ny vavy kely sady zany zay aloha sady satro tokoa raha itoy foana zany afaliana irako amin'ny vady aman-janako zany ndry inona efa nakoatra ary ohatra ny joandroko aky izay atongavan'ilay boay kely zay ka na hoe sipakely ihany koa hoe minaky ny antsika roa inona dia atao hoe mbola tsy mitsaika eo akibinao kory ary ilay izy dia tena tiako sady ianao tena tiako be mihitsy sady tiako akanataranaka ihany koa vadiko mandrakizay ianao rotsy tiako foana aza dia mampimera chéri ary ndry ary raha ohatra hoe za matampoka tsy ampozina ary aza mitedite foana eo ianao koa tsisy tompony ampitsongatsika zany sahady vao manomboka ve nitokantranontsika dia efa zavatra rasy ny eritreretinao izany mahitako mba zavatra tsara foana ny irariana soa zay efa voatsodranotsika natany amin'ray aman-dreny na tany fianakaviana na tany am-piangonana ka eto ianao dia aza mitedite foana ke rotsy eny akina mmpandahatra zany fetra be resaka etsika sinao fa tsy aloha ve tsika andeha hiomana amin'izay dia andeha andao ary tonga dia vao mialo amin'ny garage ny fiara fatratrarika hoe lasa ry hoay tanelo so ianao ela be eo ndraiky ianao mantsora nitako somary jejojejo kely zay mahafatifaty kely aza matahotra anao kenikeny lasa leo mihitsy aky amin'ity fitoana amin'ny fiara eto Andrenivohitra hita ho ako tena tsisy fiafaranany mihitsy efa amin'ny fito ariva mbola mitohana tsisy oatra izany foana dia mbola misy manao lalana ihany ve amin'izao fotoana izao atao ahoana malala izao ny zava-misy eto dia zakaina raha tsy amboarina koa any ny lalana dia vao maika ratsy noho izao ny embouteillage ka makaly eo ka ela loatra fa hono avato kely aloha ny resaka hoe ahoana za ohatra ny nahita hafahafa ianao voaka ny toeram-pisana teo tena hafahafa ka hitako mihitsy ohatra ny hoe mitazotazon-doro ohatra ny tsy azoko izany asa maninona ianao io hitanao ohatra ny misy manevitevika marary be izany lesiny ny andro koa zany ve tsy haiko mihitsy hoe maninona fa naninona tokoa ary satratra n'ilay hafanana be
za kosa hoe tena ny asa be ianao ka tsy dia hoe nisy asa be ny teo e tsy haiko hoe marary fotsiny fa tsapako ny tenako efa retana matetika mahazo azy any fa tiandray mitoraka ty to narary loatra ka kay andrekako kay misotro aloha rano kely maty any lohako ao hoe tsapako ny andronao nefa tsy dia misy hafanana loatra kory ne izany andraso aloha fa tonga kotsika e tonga ohatrany dia mihinana fanafody ianao dia miala sasatra kely ka mbola andro sakafo ariva ve zantsika zao aloha ataoko fandria matory miala sasatra tsara ianao dia amin'izay mba mety mitsatsahatra le izy aleo koa izay fa tena reraka be mihitsy zany ka hoay ary fanangainao zany ao aloha tazomiko tsara ka hafahafa mihitsy ianao ka na mamindra sady jereo anie nitazona amiko tsara aloha ianao ka ao ary tena marary ary fetra moramora ianao moramora ao fa tatanako e ao fa tatanako ny vadiko e mamindra moramora aloha inona reny nahazo an'ity vadiko ty Andriamanitra jereo ty izy ohatran'ny olona tsy haray tena marina mafy na masona raha hitako tena reraka be mihitsy fetra tena marary ao rehefa efa tatanako ao ry malalako marina raha tonga ohatrano ka efa hita tokotany ve dia ao aingany tsy vitako tsono ao re mandehana moramora e zay ao voaiko ny trano kay ao fa tazoniko ianao e kay rotsy rotsy mitazona amiko rotsy tena mbola marary be ary fetra tokony efa hiasany ilay fanafody nohanao teo e tsy haiko e tena mbola tsisy asa mihitsy hatramin'izao ao aloha ianao maka iny aleo amin'izay dia hikarakara sakafontsika aloha malala maninona tena marary ary fetra tena mbola marary be foana angeny lohako e ao somary safosafoko ara ny lohanao e mety tsy marary anao zany tsindriko mafy zany tsy maninaka dia fi mafy be koa fa zany zao ny ilaiko ry fetra ao ary mety ie zay dia misaotra anao ary vady malalako ina ary nisaoranao zany misy fomba fiteny zay manao hoe fandrina kilabady tsy misy hisaorana ina nisaoranao anao olona mpifankatytsika olona ray zay marary anao dia mahazo anahy tiako ianao rotsy za koa ty anao ry fetra eo amin'izay ary aloha ianao hoe makaina tsara fa aloha zany dia ao any an-dakozia somary karakara sakafo atsika sady misy fanafody tokony mbola hohaninao koa mantsy ao fa sao dia tokony hitsoina dokotera mihitsy aloha ianao e ka aza mianjo dokotera zany aloha efa alako ingeny andro e angambatra mahita toromaso dia isitrana matériel aloha ianao e fa zahay karakara ny an-dakozia dia rehefa vita sakafo dia fazoko moramora ianao inona rety nahazo tapoka amin'ny vadiko e zany izy tena hitako malemilemy ila tsy haray tena mihitsy sao dia mba misy mampiasa ny lohany kosarany ampiasanao koa moa misy zavatra tsy milamindamina zany mihitsika ny ato an-dakozia koa kay mbola tsisy milamina hikarakara amin'izay zany zao andreatrafo dia avy eo manasa vilany mbola maloto daholo reto ngamty fanafody ty lohany dia ho ampangotrahana voalohany ho sotrony rotsika ty mantso ny hitako hoe efa nohony matitika ato isaky ny marary an-doha izy tsy haiko hoe inona ry ny anarana hitsona n'ity fanafody ty fa hitako tena mety tsara aminy aloha e isaky ny avy misotro amin'ity izy dia tena hitako tonga dia miafana lohaloha karakaraina ka
mikarakara ihany azy zany ka tsy ela dia vita ny sakafo. Rehefa navodin'ny rotsiko ity efa mangatsiatsika zany efa ohatrany tsy tia hanaitra azy mihitsy. Hitako tena matory be izy. Aleoloha jerena ihany ka ndry tena mbola matory be foana izy. Rotsy malalako sambatra kimanana anao vadiko, tena tiako loatra ary ohatra ny hafahafa ny izy zany. Andraso hoe Rotsy a, Rotsy a, ohatra ny mangatsika be ny izany tanana zany. Ahoe dia sanatria ve dia andraso aloha tsapaiko mihitsy mifonika. Andriamanitra to tsy mitepitsony, to tsy mitepitsopona ny izy zany e. Dia Rotsy a, dia ka dia sanatria ve maty mivadiko hoe Rotsy a, Rotsy a, ka dia ilozanao ve za, ilozanao sahady ve za Rotsy a? Aza mbola ilozanao re za e. Voenandro ny navitany mariazitsika e. Ka Rotsy a, tsy maty zany ianao ka. Rotsy malalako a, mivadiko e, tsy mihetsika tsony mivadiko e. Tsy mitepitsony ny fony Rotsy, mbola tsy nalazoko ry velony ravina ny nanana dia fa lasy ianao e. Tsy zakako ka. Andriamanitra izao venao tsarako e, lozan'ny Rotsy ahy e. Tsy poko anenao e Rotsy a, mbola milanao a Rotsy a. Tsy avelako atelo ny fasany izany ianao Rotsy a. Tsy avelako zary vovoka ianao, vadiko ianao. Iary hipetraka aminao foana, tsy misaraka amiko izany ianao. Fanambadiana vao vita aingana ve dia ho rava sahady? Tsy a, sanatria Rotsy a, tsy misaraka amiko ianao. Tsy avelako, tsy ho alefiko ianao ka, tsy ho alefiko ianao Rotsy a. Tsy zakako tsony e, mafy ka, tena tapaka ny hevitro ka, tena tapaka ny hevitro. Tsy ho ampahafantariko an'izaniza mihitsy nafatesanao. Ho tsy ambarantelontsika roa rery zao Rotsy a. Rotsy malalako, voatina ataontsika teo ambony alitara, na hoinona dia tsy misaraka. Ho tanterahako zany, miaraka tsika, na dia lozanao ary a, maty ianao dia tsy misaraka amiko zany ianao. Ho any professeur Rakoto a, ho any a, aka fitaovana dia anindrona anao ka tsy ho rava ny vatanao mandritra ny fotoana rava. Vetivety aseria, tsy ho rava ny vatanao fa ho Rotsy mandrakizay ianao. Ary ho ataony ilako mandrakizay, lasa Rotsy a, andraso. Nandalo tany ampiasan'Andry Rotsy nge ary neny androany fa tsy natratra azy. Zany ve anaka? Fa aiza moa izy? Lazain'le mpiasa namany ao fa hoe herinandro ny izy izay tsy tonga ny asa tsony. Tsy tratrantsy ihany koa. Ahoana koa zany? Izany nataonko. Lasa aiza zany Rotsy? Ary fetra raha tsy hitandry ao? Tsy hitako koa izy neny a. Raha tsy izany ve tsy efa nanontaniako azy? Angaky?
ay ve mazava ho azy zany koa lasa nanao vola tantely zany izy roa kely dia tsy mba hiteny kosa very raha nandeha na dia hoe amin'ny mpampiasa azy ve dia tsy mba ilazany azany koa ohatra ny tsy mitombina iza reny mahalala raha ny teny any izy fa tsy fantatra saika anao inona tany ampiasana ny rotsy anefa alondry io e tsy zany nefa ohatra ny nanofo ratsy be izay alina tsy naharitra fa te ahita an'ilay zokiko izay no natonga na nandeha tany nofo ratsy be ahoana koa hoe nandeha tamina toerana ngazana be izany ho izay sorotsy dia niloza nefa fa betsaka bebe io toerana io dia mifanenjeh amin'ny biby izay vavy zany dia nanahoana ny toeny dia avy eo azy ny rotsy dia nentiny amin'ny vavany nandositra ny lavonjy tamiko nefa izy ny antsoantso ny anarako dia ozy izy hoe mirana vonjeo aky a izany nataony nefa tsy sanamonjy azy mihitsy nofo ratsy tokoa kizy zany a ka zainge ny lazaiko aniny zaho ary andrasantsika aloha ho tapitra ty herinandro ity fa raha mbola tsy mipoitra izy mivady dia alaintsika any an-tranony any sa hoana mety mihitsy izay neny a sady tsy mitombina mihitsy ho azy saiko eny akia rotsy kely malalako tonga kiza aizindry za nitondra mofo mamy be ho andry ato sady tena amin'ilay tiandry mihitsy a ary ayvendry mbola hitao mpandriana foana e ndry tsara neza mivadiko zany so aloha bizo kely tena mamika ary ndry hoa tsy mba mamaly ana mihitsy rotsy a rotsy aza miavinavina moa e tiako fona moa vadiko eo ao aloha petraka eto akaikinao ty mofo mamy ty zany dia ho any amin'ny dozy kely vetivety aloha dia avy eo a matory eo akaikinao eo zany a tandremy so midongodongo eo zay fa lasa aloha fa na zany aza hitiako avy any ivelany ihany ny trano so dia misy mahita andry eo ka ay ngamba ho maty eto loza marina fa inona loatra ary tia mahazo atika indraindray a ohatrany tsy tompony tenako izany mihitsy ohatrany tena hitan-javatra foana tena tsy fantatra koa na zay zavatra ataoko azy tsapako hoe misy hery maniraka zany hery avaava indrindra rehefa hoe tonga ato amin'ity trano onenako ity nanomboka tamin'iny andro nahafatesan'ny vadiko iny zany rehefa alina ny andro amin'ilay fotoana iarahako matory amin'ny rotsy iny zay vao tena hoe tsapako hoe mietsika izy misy tanana mamihana mafy zany tsapako loatra ilay fahasambarana be azoko aminy tsy azoko saitsaina sy eritreretina mihitsy ny hoe eo anilany rotsy kely malalako tena lasa voamaika apotika be amin'ny mihitsy izy tena miamanja foana ny fijeriko azy tsara ny ety vadiko ity raha nanontany any tany ampiasana dia mivaliko fotsiny ry zalahy tao hoe lasa ny ampita-tapika niaraka tamin'ny dadany rotsy orinasa ray ihany matso ny asana iroa tsy hitandrasefitsony izay nitenenina fa nanaovako taratasy sandoka hoe nambitra-pialany rotsy aiza rezy mivadiko tiako sady tsy foko e tsy ho lay voniny tany zany mihitsy na hoe atelo ny fasana eto anilako izy ho tsy ambara telo kirery zao tantara zao ary tsisy ataoko hoe misy mahalala mihitsy na iza vadiko io ka za ihany no maso manidy aminy
momba nalaky ny ravabe aika ianareo androany nga tsy nianatra tsy tonga ny profy matematika anay dia nody ay nefa ngerina iny io taranjo mihitsy ny tena tiako hoe angamba mihitsy anao koa raha zao no mitoka afaka manao kory ane indri raha mazoto fa hon tokoa mbola tsy nahita ny roto sy ny vadiny ihany ve ndry efa tapabolana nge zay mbola tsy nahemy mihitsy ary nemiko anga mety amin'ny sabody zao mihitsy ny any hoany raha ohatra ka tsy misy atao tokony mividy finday ihany nge sika fa lasa sahirana na ny fandray aminy azy efa nanana mihitsy azako nefa nalaky simby ny anankiray iny fa na zany aza dia mividy hafandray aleo fa hiteny amin'nkotsy ary efa miona aminy dia vidianany hafandray ariko ko raha tsinona iziko faza forsena hividy an'izany izy fa mbola sahirana tamin'ny rarahany teo tena be anekirimirana ny vola landro zareo tamin'ny raraha iny hitandry ihany fa tena nakotrokotroka mihitsy izy tao za koa veryneny dia anery azy amin'izany fa neny koa andry matsy be fiangojo izay aniko indrindra amin'ny zokonao iny ka zoko kosa moa eniko za nga mba manana koatra anazy zany ka efa manambady izy zao retsy manana ny tokantranony amin'izay tsy afaka ingodingodindry an'izay gote sy ny tarontsony aleo aloha andeha atsaka amin'izay ka variana aminao eto fotsiny mandehana ary fa zela be ihany mbola betsaka mantsana raha tsy vita tantrano eny re so dia variana amin'ny namana ndraiko fetra ihany aty tsy dia nisy embouteillage firy koa androany nefa efa intelo ny ova bus be zao lavitra ihany aloha hivaty sy ampita tafika asy zay raha mba atsy zareo ohatra mety be matsy ny vavahady zany sady amin'izay mety ka dia navy ao anatiny mihitsy dia sanatrivy mbola tsy ato koa izy roa ka tsy horeraka fotsiny aza ny nakaty aleoloha mpitserika anty sonerity dia hiandry androkely eto efa iny koa sy fetrako so ihany afa tsy mandeha ary mbola voavina toro mihitsy ngamby izy zany ay ve mirany manao hoany indry manao hoana fetra salama tsara fa hoana ohatra ny tonga tapitapiko indry izany ie mba manganareo aty afa tsy hoe misy inona kory ay ve midira re ao mandroa mangingina be ato mizareo zany tsy haiko fa ohatra ny hoe manazavatra vavy zany isaka n'izay mamangy aty mandre feona radiona hirahira mandeha ato ohatrany fony na dia mbola aty atokotany aza nefa izao to mangina tanteraka mahazo toerana mirana ary inona aloha vaovao sy maresaka any aminareo any tsisy vaovao fa zao hitanao zao ihany zao tena hitako hoe salama tsara sy miramirana mihitsy zato mirana enao koa be vasivasitra sahirana amin'ny fanomanana examen fotsiny ahy ay fa ono ahoana ke mila mailo tsara aloha so dia hoe hitaneto marina ko zava-dosa fa aiza ho akotsy ny toa tsy mahita azy mihitsy ahy inona reny ho ndeha ho amalina n'izany fanontanian-tikarakely ty izany oka fa hitako
hay lasa nanao misy eo antiagony rotsy nga tsy fantatrao zany ve voeraky ny lehibe anay ihany izy amita asa kely ihany maika be koa le izy ka tsy mba hoe afaka naplaza tany aminareo akory fehefafiriny izay no nandehana ny tany ka tsy mahadiso ngamba eo amin'ny herinandro eo zay mahery kely herinandro mahery kely mihitsy zany ye nisy fotoana nefa nandalo tany ampiasana anareo dia laza le ampiasanamany fa tsy fantankoa izay nalehan'ny rotsy ka rotsy angamba milazalaza n'izay hoe programa n'izany ampiara-miasa zany sady saripady aniny asa hainao tsara ihany ny plasy misy anay eo amin'ny orinasa misy anay io tokoa moa ye ka mety roviana azy izy no tonga zany indray aloha tena mbola tsy fantatro fa aza matahotra ianao hoe voatonga izy dia asiako mandalo any aminareo any eny ary moko sao mba afaka mahazo miantso azy ary afetra zao hitanao misy inona ny telefony any adininy aty nga izy mitondra akory tsisy azo ifandraisana amin'ny mihitsiny dia ahoana koa ary zany tena tsy haiko hoe nazara ny sahirana be mihitsy dia tsy misy afaka hiantsonana azy mihitsy ve zany tsy fantatro aloha fa ny afatra aminao ry mirana aza mandalodalo any ampiasana any mihitsy aloha fa tena tsy tiany mihitsy mantsy le hoe fatapatatr'olona ny nalehany fa ahoana koa ka ny tena marina ny dia zao misy sapana amin'ny asanay mantsy ihany edego dia nisy mpiasa nanodikodim-bola tany dia nisy fitaovana very ihany koa ka tsy tiako sao dia nao indray no voaroakan'izany zavatra izany eny ary fa tsy andalo aho zaniko izay mihitsy fa za tena malahelo andrizoko fetra ho avy tsy hoela re izy hiaraka iriry amintsika rehetra eto ihany izy manana finoana sy fanantenana fotsiny miandry azy foana moa ako inona ny azoko atao eo na dia malahelo azy fatratra aza ndry hita mihitsy hoe mpifankatiana reo mirahavavy fa tia izy nanadiny telefona ny rahabeko tena mahandreraka ho zara raha ho sahirana malahelo azy mihitsy zao fa aleo aloha izany dia ho any amin'ny vese vetivety fetra ohatra miporotra tamika mantsy hoay loza izay vao tena loza marina tsy maintsy mandalo ny hevitra manoloana ny rotsy izany izy aleo fahatery koa any ianao efa hitako angeny lalana nanaraka nataty ambany drainga ampifetra izany ka tao mandrefa mindra n'olona midina tsy mazavazava mihitsy iny lehilahy iny fihinarina feniny ao roka fa fantatro mety izany nangalatra n'izany entana atao ampiasana andry zareo izanyko dia feniny atao trano ato nefa maninona mamofona zavatra hafahafa be sa mety hoe karazana zavatra misy fofona izany manimba orina be mihitsy mantsy le iziko aleoloha moa tsy malala zavatra ka ny fantatro fotsiny izao hatreto dia misy zavatra hafahafa tia trano nenany ity hoay ary mbola tsy miverina ihany le kiarakely iny fa ina koa mahavariana azy ihany aleo andrasaka ety ihany aloha izay voany iza no mahita izay ataony aty sao kosa raha dia efa mahalala zavatra izy izay kosa fa mivoaka ka aleoloha hiakatra ingana dia mody tsy taitra aloha
fa maninona rotsany tsy mba niteny anay akory hoe lasa. Tena tsy fanao mihitsy izao ka ninona mahamaiky azy dia tsy mba adino izany mihitsy izay sineny. Fa izany koa eo ihany fa tia fetra ohatry ny hoe manavin-javatra amiko izany no tena tsy azoko. Inona reny ao ambadika izany e? Matetika izy ohatry ny taitaitra izany, variana ihany koa. Fa maninona koa izao tia efitra ato ity no mety gadana be. Sa misy entana saripady koa? Hatramin'izay mantsy ohatry misokatra foana ity rehefa makaty ako. Izao nefa tia izy toa tsara hidy be. Sady ohatry ny misy fofona vavy izany mivoaka avy ao anatiny. Ohatry ny fofom-panafody mahery vaika izany. Sady mifangaramanitra mahery fofona. Fa inona ary izany? Tena hafa mihitsy izao ka. Fa inona loatra ary ny ao? Tena ratsy fofona nge. Aleolo mandeha any WC dia antaniako fetra avy eo. Angamba angatadalana amin'izay fetra. Ohatray, andeha sady ve ianao e? Izay ve dia sahady e? Hitako. Mbola raharaha be mantsy ny embouteillage ihany koa. Indrindra fa hoe amin'izao antoandro izao. Iny aloha efa tsy hita ho resahana intsony e. Fa tianao hoe andeha sahady nefa tsisy ninana tolotra anao akory teto. Tsy maninona re izany e? Ndao ary, tsy maninona fa dia mampamangy any amin'ny rehetrarehetra any. Veloma dia mandra-piona ary. Ny veloma mirana. Mandehanany koa fa mandreraka ka. Raha mba fantatra mirana ma tsy ny tena marina. Asa ngamaka. Ilay zokon'izay tadiaviny ange ka atao trano ihany. Indrisy mantsy. Olona efa tsisy aina intsony, efa maty. Nefa na zany aza vadiko foana rotsy e. Tiako. Na tsisy fofonaina intsony aza izy dia vadiko ary tsy foko. Jerera tsy variana indray fetra. Misy zavatra malasa saina azy izany. Saika nitona tamin'ny sorom-baravarana mihitsy izy voataitra. Izay mirana, izay fa veloma ny mamanareo any a? Veloma fetra. Veloma e? Rehefa tonga dia nidiny avy ao anatiny vavahady vao lasa nanambady jiolava otsy e. Tsy ohatran'izao mihitsy nge nahalalako mifetratra amin'izay e. Olo-marina sy azo antoka tsara. Izao izy toa lasa mpangalatra angamba. Engane mba handiso any ny eritreritro ka. Tsy jiolasa any ny vadin-jokoko vavy. Nefa inona ary ny afeny ao amin'ny efitrano midikadana be io e. Aleo aloha akabusy aso taraiky aty eo ka. Tonga tia trano ihany amin'ny farany. Adiny telo sasany be izao ve rangaha teny an-dalana foana. Le fanamboarana lalana koa aloha tena tsy rariny mihitsy e. Mahataraiky fotsiny. Ay tongodry. Ie tonga. Ezana be izay vidiako izay rineny a. Fa ahoana retsy? Tamin'ny zanakany aloha tsy tena ninona loatra fa ndoto ny tena enjana. Mampiteny moana amin'ny embouteillage. Ody, fananinona koa? Tamin'ny telo nge zary neny niala tany e. Izao izy ianao tsy efa nifiry. Efa amin'enina sasany. Efa amin'enina sasany mihitsy izao ka. Tena naritra teny ambony bus tokoa izany ndrira izany.
Ary ny dianao mba nanahoana? Natratra ny rotsy sy mivadiny tao ihany? Fetra ihany nataoko neny a. Nga? Fa lasa izy rotsy? Tsy ao izy. Tsy ao ahoana? Nakaiza hony? Andrasingeo any amin'ny dosy vetivety aho dia rehefa avy eo tsika miresaka e. Ndry koa re tsy mandreraka? Manina fotsy zao raha tenenina izay zava-nisy tany dia vita. Endrasina avy any amin'ny dosy indray ve? Tsy elaka. Fa nisy inona koa ary tany. Toa mampitaintaina koa ty mirana ka. Izany ny taniko neny a. Lazay fanamitasany degomotsy nefa ohatrany tsy mino izany ny saiko. Sady raha lasamby izy tsy hampandrehantsika akory. Izany e gagy. Hafahafa neny a, tsy mino aho. Dia nilazay indray ve hoe nanadino finday rotsy? Na tena nanadino finday aza ve izy dia tsy ahita hevitra hiantsona ny rotsy. Dia tsy any akory ny hoe rovina izy no tonga. Ka izay mihitsy ny zavatra tsy azoko e. Misy zavatra hafahafa mihitsy ao. Ny tena tsy azoko neny a. Ao amin'ilay efitrano anankiray izay nandrenesako fofona hafahafa be. Tena ratsy nge izany raha fofony. Angaky? Aza vao tsara hoe. Ohatrany hoe fofona fanafody any amin'ny hopitaly ireny ilay izy. Nefa mifangaro fofona ranomanitra ratsy be koa. Mba marina hoe? Eno a. Dia inona ki izany ao? Tsy haiko fa manimba orina be fotsiny ilay izy. Sady amin'izay midika adana avy ety ivelany. Andrekaka io. Fa misy entana very izany hono any ampiasana. Nefa rehefa tena nandinika ary neny a. Ohatrany hoe fetra ihany nangalatra an'ilay izy. Raha iny fihetsiny iny. Inona daholo ary izany? Ny alo tena ilay zanaka ihany mampanahy e. Azy hitako misy zavatra mahazo androtsy fa tsy lazay fetra. Araka ilay lofo ratsin-drita amin'iny. Fa raha zetana very. Mahatoky androtsy tsy hangalatra izany mihitsy raha zareo. Ka izay nge mampitototoa sy tadiavako azy ohatran'izao e. Za mantsy tsy ary-panofo ratsy ohatran'ireniko. Fa engane mba tsy ahazo azy izany. Mivavaka ho azy fotsiny tsika. Izao retsy a. Miandry herinandro indray aloha tsika. Fa raha mbola tsy misy vaovao eo dia mampandray polisy avy hatrany. Iza ny mahalala na hifetra amin'ny manao zavatra hafahafa ao ambadika ao. Vadiny kosa veriny dia sanatria vita zavatra tsy aminy. Ny olona tsy ampozina ihany any aky mahavita zavatra hafahafa e. Ishi, namariazan'ny zareo aza mbola voaingana ny nataoko. Tsy haiko mihitsy fa mikorontana sady koa ary ny saiko. Fa za mahita hoe sao dia ilay mpampiasan'ny zareo aloha ny ovonjentsika anontaniana izay tena marina. Fa tsy ndry ihany ve retsy no laza fa raha ny fetra mafy tsy andalondalo any a? Sa ka raha te ahita marina ve moa tsy anontany any neny a? Tsy izay lazay fetra akory ny arahana. Mety aloha izany. Mandalovindry any ampiasana zareo alatsinainy izao. Kendreo amin'ny ora tsy maha eo amin'ny fetra fotsiny ilay izy dia izay. Anafiny endrika fotsiny ary makany amin'ny boandratrema fa ino mantsy ny ohatran'ny lehibe an'io orinasa io. Ie, izany mihitsy. Fa tsy andefera kosa aloha ny zanako a. Raha sanatria tokoa ka misy mahazo azy any. Eny fa na dia izany olona nandefa azy any dego izany fotsiny aza. Raha tena lasany tokoa ka hoe misy mahazo azy. Efa misivy alina. Aleo amin'izay hamonjy an'ilay vady malalako ka. Aiza monina asiko an'ilay fanala hity io. Tieto ka. Tonga dia metanetana be izany foko izany eo ato amin'ilay malalako.
ary andraso hidiana tsara vany anatiny amin'izay aloha. Rotsy a, tonga akia ndry mantsana izy mivadiko izany na dia miavinavina amiko aza. Rotsy, tsy mba mamaly ahy akory. Rotsy a, tiako foana kianao a, andraso fa hitoto eo akaikinao aho. Ao aloha biso kely mamy an'izany biso an'ilay mahalalako izany. Ao aloha fa ambariko tsara mibody fotsirako fa tsika ohatrany tena mangatsika be mantsindry izany. Zay dia aloha finiko tsara amin'izay. Rotsy kely mahalalako, njany fareko mamihana tsara izy. Hay, tena mahafinaritra ka. Na dia da hoe mangatsika be aza mikasika aminy. Rotsy, aza finina mafy ary e. Fa inona ary nanaitra teo? Ohatra nisy naniditra izany teo atratrako. Aleo aloha veloma tsara ny jeroko. Oay, to tsy mety mirehitra ny aty marina e. Tapaka ve ny jiro? Aiza aloha le lampo teo ka ty eto. Ary aleo arehatra amin'izay ka. Andriamanitra, rotsy ty mitsakana eo voatrano eto ampovoany aty. Miakanjo fotsy lavabe, tsy manitsaka tany akory, vinitra dia vinitra mijery ahy. Fa angatsy ny arana toro tamiko teto izy. Mivadiko marina. Fa nga ianao dia tramiko no manao fijery masika be ohatran'izao. Rotsy a, Rotsy, tsy miteny izy fa nanatsotra ny tanany anatona fotsiny. Iny fa azo ny vozina akanjoko. Rotsy a, zao ry fetra. Fa maninona ianao manao fijery masika be amiko ohatran'izao e? Tiana mo ianao ry fetra? Ie, tena tiako ka. Ary izany mbola hitazomako anao ato foana. Tsy ho afoko hoe ho levon'ny tany izany ianao. Za koa tianao ry fetra. Nefa izao tsy afaka miara-miaina no maty sy ny velona. Ka noho izany dia tsy maintsy tonga akanao koa any iny. Tohizana ny ankoatra ny fitiavantsika. Rotsy, dia hovononao ve zany za? Sanatria? Tsia! Rotsy a! Rotsy a! Tsy maintsy rela havako a. Zakeny taina! Marary a! Za mihitsy afaka mivelona tsony e. Ianao no afaka maty. Noho izany ianao mila matoa mba mizana amin'ny voantsika. Mazava aminao zany. Kenda fona Rotsy. Azapitsaliana ohatran'izao Rotsy. Fa za tsy mijaly aminao. Mila anao koa ny ary fetra e. Fona hoa mbola tsy teo faty Rotsy. Tsy maintsy anefa natiananao tsy tianao e.
inona no ataoko eto ampovoatrano eto? Toa ohatra miala lavitra be amin'ny fandriana natoriana. Tena maharary be ny izany tratrako sy ny tendako izany. Fa ahoana ary? Andraso hoe zay voatsaroako. Nisy namono alina. Tena nisy namono ary tsy isa fa nivadiko. Rotsy ny nanao izany. Fa lasa izy. Ay mbola eo ambony fandriana eo. Dia no fiana izany reny alina ireny sa inona e? Olona efa maty ve dia hamono andray? Sa matotoa ny nanan-kenda iny? Inona ritina azo ahy e? Tena mila tsy ahetsika marina ka maharary daholo ny vatako iray manontolo. Fa inona no ataoko? Nandrorany tsy lamy ve za zany? Ny fatombadiko izay nitehiriziko tato an-trano ihany no fofony aiko. Ho alainy koa hony aho fa mijaly izy any ankoatrany. Raha vao tsy misy aho, azafady rotsy mbola tena tsahaka. Ataoko ahoana ny andao an'ity tany ity? Iza no mahita sao mamatana any amin'ny afo be tsy zay vao tena holoza. Ekeko fa tena tia mivady koa ary tena tiako be mihitsy izy. Fa tsy afaka nivady kosa aloka. Tena mbola teo velona ka. Ohatra ny nanenenako indray tsy zavatra nataoko ity ka. Iza nahalala fa irotsy no havita mono ny tena mahagaga dia za tsy tonga saina mihitsy rehefa reny miara miosina amindreny. Toy ireny mbola manana fofinaina reny mihitsy izy. Zay no nandrasako azy. Nitondrako sakafo izy. Nitambatambazako. Nameko rehetra izay mety hoe mahasoa azy. Mbola miresaka aminy ihany koa toy ireny mbola mamaly ahy reny mihitsy izy. Nefa ohatra amin'ireny miresaka amin'ny rindrinireny olona maty ve amaly? Amin'ny alina dia tsapako hoe misy tanana mangatsika be misafosafo azy mamihana. Tena mampivarahontsana be koa izy zany ka. Zaho vao tena tonga saina ka tsy azoko tsony. Diso mantsy raha mbahara amin'ny olona zao zavatra zao ngamba dia tonga dia migatra. Tsy ino izay ambarako mihitsy izay olona hitantarako an'izay manjoa mivadiko. Ilaza zareo fa zany namono ny vadiko. Ngamba tonga dia hidoboka ny mponja avy hatrany ny mety rangah dia manamafy nefa vita. Ho afeniko any amin'ny trano tsy misy mahita mihitsy rotsy. Raha ato mantsy tena mbola possible hoe isa hita izy, indrindra amin'ny fandalovam-berana matetika aty ireny. Dia aiza nefa no asiako ny fatombatoko ka? Aleo rangah afindra toerana mihitsy izy afindrako ary amin'ny efitra varatra ary any ambany indrindra io. Ao koa mantsy misy fatana korontanetana be dia ao mifangaro ao izy. Ao tsisy atsikaritra zany mihitsy. Tsisy ahafantatra mihitsy hoe misy razana mipetraka ao afa-tsy izay ihany. Andraso aloha dia niana tsara loatsy. Efa nanao an'izy izao. Tena mbola misy fihetrany foana ilay fanafodina tsindroko azy ka. Le nomeny professeur Rakoto iny. Rakoto aloha dia tena manampahaizany raha amin'io resaka hoe taovan'olombelona io. Tena hainy ka. Aizaka faty efa ho tapa-bolana mbola tsy niova foana. Tena mbola tsy rava mihitsy ny nofony. Saingy efa misy fofona ary tena fofona ratsy. Zay ny tena nanavitosako azy raha mampitra mahery vaika mihitsy tato an-trano ka matin'ilay fofona ratsy. Raha alainy dia tsy maintsy afindry rotsy.
zavatra lazainy ratrema sy fetra tsy vanina mihitsy kiny fetra iny nataonaiza zany ny zanako nahoana izy mandainga ngaza koa tsy gaga mihitsy ny lazan'le patron iny hoe nametra-pialana otsy zay ny eo ahy izy nefa dia niteny tamiko fa lasany décor otsy tsy mazava mihitsy misy zavatra tsy mazavazavaka neny tsy miandry elatsontsika ry mirana ho any amin'ny polisy any azy zao dia zao ampilazan'izao raharaha zao soka efa misy mahazo ny zanako any vao hikoropakeo indray ary maninona aloha manadiady amin'ny fetra tsika miala nenina farany rehefa tsy mety milaza marina izy vao mampandre polisy dia indrasana rovina indray anefa tsy aleo ve tonga dia mifanapaha-kevitra ndraisiny tratrarintsika any an-tranony vao maraina izy rapitso dia mety ve anefa zao zany zay ry neny ny andao atao efa manana numero an'le polisy namako koa raha ohatra hoe izay indray aza tsy manana finday akoroko mindrana finday rery neny zany ve dia sarotra be koa eny ariko ny tsara zao raha ny sitrapoko zao dia zao mihitsy farapito zany dia hita eo tena tsy vanina aloha fetra raha mahavita manafina an'izay misy ankotsy nahoana moa izy mandainga amintsika mamerivery ny saintsika fotsiny sarotra be amin'ngotsiny ametra-pialana tsy misy antony zany sany isinina loatra ary tena mandany zany ny saiko roneny tsy maintsy fantatsika marina rotsy tsy maintsy potra ny tena marina iano ary neny fotoana tsara mihitsy amindrako anrotsy any ambany amin'izay mino fa tsisy olona tsony ahitaka alolosokafana amin'izay mivaravarana miditra ato ndry ary to tsy atao posiko ny lakile dia tiano any ambony ve aloha iverenako amin'ny vetivetika way to nisy namana izy amin'ny varavarana miditra ato zany izakoarina mo azy teto tsy azoko fanga tsy mbola nihidigadana izy ty to mivo fetra efa hita ao fa za mitady an'izany fanalahity zantsony to feo an'rotsy zany fa manina no kakakaka miome nefa efa hita ao sa tsy bataina mambantsony andrasory aloha hivoakany aminao Andriamanitro to tena rotsy tokoa tia nivoaka tato any efitra nasiako azy ty tsy ngevana tsy manisaka tany vinitra dia vinitra be mihitsy finona ho mampatahotra anao nivadinao ihany ange ty irotsy asa manatona ianao ka olona efa maty ny nahalalako anao tsy maty zany re maty ara ve dia iresanao matorysorokoroanao efa maty ianao ka miala amiko rotsy andray roasinao zany fa ngatsy hoe hiaraka amiko mandrakizay ianao nahoanao dia mifamitaka sahady rehefa zany ary dia alaiko ianao hoentiko anaraka vao dia efa vitana eny atsika ary fetra zay misy dia misy anao tsy anaraka anao rotsy mbola teo velona tena mbola teo velona ny ety atany ihany no nilako anao fa tsy anykoatrany ka rotsy ay fantatro zany ka nahoana ny tehirizinao tsy afeninao ato fantatro tsara ny ery fetra fa tsy afaka miaraka maty sy mivelona nahoana ny mbola nataonao ihany ty tena loatra ianao ry fetra fa manino tsy miteny valio lozanao mifandrafandramiko fotsiny mifona rotsy tiako loatra ny ianao rotsy tiako ianao tsy
Fokozary vovoka telo fasana ianao rotsy a. Tianao ako nataonao an'izany, tsisy fona an'izany fetra. Entiko anaraka ianao, tsy maintsy. Manare aza velesinao zazany rotsy a. Mba matinao fahavelona eny angezahay. Nahoana tena mpitsalianao mafy rotsy a. Mbola midimy sasany maraina izao dia nefa izay efa ataony lohan'ny vavahady ny fetra sahady. Tena mbola tsara hidy be izany vavahady izany a. Indrindra fa ny ao an-trano. Mbola matory ngamba izy. Dia ina natao mirana? Ngamba fetra mbola matory a? Tsy maintsy ho taitra izy neny a. Andrasantsika eto foana izay voasany sady miandry koa fa gasy. Andry eto ve? Andry koa mbola miany foana. Ka tsy maintsy asiana fiananiana ihany aloha neny ka. Efa taitra ngamba izy izay ka. Ndraso fa tsindriko foana ity sonnery ity dia amin'izay eniny. Marary am'izany atoko izany ka. Ndray ohatrany hoe nofo izany ireny henako alina ireny. Dia vita mirotsy ny namono vonoaty sy nisy antra mihitsy. Ndray tena mangana daholo ny vatako iray manontolo. Misy olona eo ivelany eo izany. Fa iza koa no tonga amin'izao andro vao maraina be izao. Dia teto amin'ny lalary tsara teto aho izany dia taraiky teto. Safotra sotorana teto. Aleo aloha jerena izany olo izany. Kay tena fanina. Aleo aloha manara-drindrina ihany ka. Tena tsy afaka mitsangana mihitsy aho. Kay Iny fa namora tsara farany isany neny a. Aloha ianao miafina fa izany midrana. Miafina ahoana? Fa maninona? Mihaino aty neny e. Raha sanatrika misy sahotaka ao dia atsoinao aingana ity numéro ity. Fa sahotaka ahoana moa kala kely ity a? Isany mahita izay teti-dratsy atao amin'ny fetrato e. Ndana amin'izay moa neny fa ela loatra ka efa tamina izy. Lasa tonga vomaraina be zato ianao. Misy atondehako fetra. Ay. Ary maninona koa ianao no toa maradratra be ohatran'izao? Ohatrany hoe olona avy niady izany. Tsy hitanao mantsy ny nahazo anako. Fa nisy inona e? Tsy hoe niady aho akory izaho zao ve dia hiady aman'olona rery. Fa nanina fotsiny. Aka sy hitany tamin'ny motoana izy zamaly. Zaho koa ve dia hikeny eo fa kapoka nataony matotohan'ny rotsy eo. Fa ngamo ianao mandeha moto ka? Dia natao aiza ny fiara? Hainao ihany ny embouteillage. Dia motoan'ny namako izay ilay izy. Nanao double tany izay avy lahy. Ary andao aloha hiditra ka. Andao hiditra dia any ny resaka. Tonga aloha dia ilay hevitra nahahiko iny ny andaloha voalohany vao tafiditra eo a. Fetra olombelo tsy akoho a. Azafady aloha fa tonga dia hamantana any AVC. Ahoana koa raha mipasin'ity sipity izany. Izay marina vao tiana ho tratsy eto na venina ka.
tonga moa dia andeha ho any amin'ny WC ary aloranga rahanany a. tia mihitsy le efitrano iny ohatraiza ny fofona ratsy ohatry ny hoe fofopaty mihitsy zany heniko izany ka tena mila tsy ho zaka mihitsy. Andraso eretana ihany na dia zany aza io fa misokasoka fotsiny varavarana. Aleo jerena izay ato anatiny ato entanina ary sao maimbo be ato izao hoe tena tsy zakako mihitsy ka aleo tapenana ihany ny orona tafiditra ato ihany aty. Aleo arehatra ny jiro ohatry ny hoe misy olona matovy eo ambony fandriana io izany. Izary io le fofona koa ty toa ila tsy ho tanty mihitsy ka mba miaritra koa io olo io marina moa ohatry ny hoe endrika tsy vaovao masoko izany nefa. To rotsy tena rotsy ty maty tsy saina tsony. Andriamanitra fa hoan'izao rotsy mira fa inona nataonao ato aina fenao ato rotsy mivononao zoko tsy faniny ianao fetra vadinao ihany tena ataonao an'izao. Kosa tsy namono azy zany mihitsy a. Hita fa vinonao izy azo ny saika mono ahy saika namono anao ahoana zay mihitsiny. raha ny fijeriko azy zao dia olona efa maty efa ela io fa nafeninao tato fotsiny noho ny tsindrina nataonao azy ngamba sisa tsy naharava ny nofiny. Tsisy namono azy zany mihitsy teo karakely ty a. Fitiavako azy mbola nahatonga nanafina azy ato mety ny fitiavako azy loatra. Fa ianao ve vadika adala fetra adala amin'ny ahoana e vadinao tianao ka vinonao tsy maintsy anaponja mendrika anao fetra. Toriana ianao fa namono ny zoko izay aho vao iantso polisy. Igatra ve a igatra aleo ranga fitaina ny kio ty zandriny ty a dia miaraka fenina any amin'ny saika ametrahako androtsy any ny vata mangatsika an'izy roa vavy no apetraka zay lalany any ranga dia lalany a. Rehefa vita zay a miala eto a tsisy mahita tsony. Azapahananao ny lalako rangaty a avelao aloha ivoaka sa tadiavinao vonoina koa dia afeninao ohatran'izao. Tsisy miala eo kiala kely ty a tsisy miala eo tsy avelako hiantso polisy zany mihitsy ianao. Tena efa daly ianao tsy maintsy mandeha na tianao na tsy tianao mazava. Miala tsiny ary raha ohatra ka tena napitra ny ainao koa e. Raha izay zavatra tadiavinao satria efa malala ny tsy ambaranteloko ianao fetra. Ie dia vitanao koa ny amono a. Tena vitako raha matokely ty a efa nambarako anao teo a fa tsy za velively mihitsy namono androtsy. Inona ay to tena tsy vo mahay miala be ay mamiala ay tena mahay miala be mihitsy. Inona tena voa mara andreka io ay mora menjera ihany ary aleo amin'izay ho kendako tena ohatrany nanaova androtsy anahy. Ay zao no natao ndrotsy anahy alina ka dia averiko aminao zay zandriny. Tena ho vonoiny ty a marina tsy mitsitsy mihitsy izy zany. Aleo ty tonga dia ampanarahako androtsy fa tsy za mihitsy no ndeha hanaraka azy. Ay kena vonjewe iza namonjy anao eo e iza namonjy anao eo rotsy alina ihany rotsy no afaka manao an'izany fa tsy azao andro mazava be zao. Oay to tsy mirana ka ty kendaiko ty fa rotsy tena rotsy anino hoe taminako e fona rotsy mifona fa tena naveriko fa mirana ane ty kendaiko ty e. Naverany a rotsony a nefa te mirana tsotro zao. Aleo araka ohaty tamin'izao ranga
le resque bolongana vio dia akapoko azy tsirotsinao zany ahy e mirana ihany ty ino koa ty io fa tsy matsiary tena tsony tena saika maty ara tsy navelany teo a efa kely sisany haiko teo okizaryneny a samy tsy nanaponga antsika hoe maty rotsy zanako de maty ve zanako tsy mbola tsy melo ahy zao nambarineny lahatra efa maty rotsy za koa asa saika amin'ny finoany teo saingy so ihany tena tsy vaniny fetra lehilahy toy izao vety ny vady andefa madry ihany ny finoany amin'izay koa dia mbola nafeny ihany oka ho azy zay andaontsika hikarakarangasana rineny a efa eo ampela-tana manam-pahefana koa zao ny tsy valahary iny avelao mihitsy iny aloha hoany isaintsainany natao fa hono arineny tamin'ny fomba hoana moa zany nahatonga avy amin'ny polisy reny nahenanareo ro mifamaly a dia tonga dia niantsony polisy avy hatrany tsy lavitra tetokoa ry zareo dia vetivety izay dia tonga saika fahatoroa dia nitanareo teo rineny tena efa vonany hamono ahy mihitsy fetra fa tamikeo izy niantsoantso amin'ny anarany rotsy dia navelany a neveriny farotsy angamba mety izany tokoa angamba anaka narovandrotsy tamin'ny alalan'ny fanovana maso ianao fa raha ohatra tokoa hoe maty nanaraka androtsy teo ianao dia niangambany be indrindra very anankaroa so ihany fa tsy tarinareoko aty zany ny sahaza tsy nisy ny eny izay fanazavako mihitsy ny olon-drehetra nandetika azany nataon'izy rehetrarehetra na dia atao hoe tsy za mihitsy azany namono amin'ny vadiko dia tsy tokony nanafina azy aho heloka be vava honona toko hoe resy aho tena resy ahy ny saika aminoko amin'ny merana dia heloka hafa ihany koa mbola nenjehny lalàna heloka roa be zao mifitako mbola haizy titiny taona nefako ny sazoko aty amponja voatelo volana latsaka amin'ny vita tsisy havana tsisy namana tsisy mpamangy raha matofanjany mba efa nitsidika kely andra iandrona na adiady atsara mahakasika anjanana ary tsy nafeniko azy ny marina rehetra no ny fitiavana ny natonga an'izany rehetrarehetra zany eveka tantara mampivaraotsana be ohatrany sany nazo mifetra rineny a eny ekia nambarany adaholo ny marina mahakasika androtsy toa namparaira ihany izy ndrotsaka tsy niato mihitsy sy nandranomasony teo ampitantarana an'izany tantaran'izy mivady zany masa koa sa mba malahelo ihaniko niaraka natoko tamin'ny faty izay efa nisy fofona ratsy isan-kalina ve matahotra raha izany ka eny fa na dia hoe zoko azy rotsy ero ny fitiavana angamba no nahavitana azany
izany ekiny atao hoe fitiavana na dia zany azako. rehefa tia dia mavita zavatra ohatrany hoe tsy tompony tenana koa anefetra tamin'izany ohatrany hoe niala tao anatiny no ny sainy na ny zavatra nataona zany o ny indraindray tsy tsarony akory adalam-pitiavany na vohosym-pitiavana ny vika kely mihitsy ny sainy ka nahatonga azy nanao foana toy izany. Tantaraina marina ka mora rineny raha izaho aloha tsy vitako izany ka tsy amindry ilay toerana. Ilay tsinjona natao ankoatsokoa tena niasa tamin'ny vata-mangatsiaka ka naparitra ny nofoniko. Mbola mifanoroka foana marina izany zareo. Tsy dia imehaka eny lazainy fa hoe mihetsika ny rotsy rehefa aliny mamihana azy mety manofa izy amin'izany. Mety matotoa ny rotsy mihitsy ny manao an'izany. Fa aoka izany resaka izany re anaka ho any na zahara tao mitady atahotra na izay malalan'izao tantara izao ihany koa. Mampitsangam-bolo mihitsy rineny indrindra moa fa zasary tahotra ity nefetra dia niarana tory tamin'ny foana isan-kalina. Na ifetra raha ny resy lahatra fa tsy nety ny nataony. Ny olona raina tiana tahaka n'inona aza rehefa maty dia tokony afo satria tsy efa miaraka tsony. Raha mbola lehovana ireny maty ireny dia mbola mijaly koa izy any ankoatrany. Fa raha tena tiana andra-pahadanana ny olona anankiray dia adinoana mety aminy. Soka manao toy ny nataony fetra. Mbesy radio no lolotra ao anao teo. Fatimbadika dia pe ny alk tefsan ireto avy namelona ny tantara. Prisila Raiva Sofinaritra Androtina ary Onimany nandra fesinana tontosa Jady.